Ny farany herinandro teo kosa no totosa atao amin'ny Nosy Maurice ny fanaovan-tsony momba ny fifanarahana eo amin'ny filaminana an-dranomasina ao anatin'ny vondrony ranomasimbe Indiana. Tany an-toerana nanatrika izany fanaovan-tsony izany ministra indrindra raharaham-bahiny malagasy Henri Raparinjaka. Vita ny fanaovan-tsony momba ny fifanarahana eo amin'ny filaminana an-dranomasina na ny Accord Maritime Security natao tao Nosy Maurice ny farany herinandro lasa teo. Fifanarahana izay nafana indrindra manamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena avy amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana eo amin'izay lafy ny fampandriana fahalemana ety amin'ity faritra ity. Nanatrika ary nandray anjara tamin'ny fametrahana izany fifanarahana izany i Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministra indrindra raharaham-bahiny Henri Raparinjaka notron'ireo teknisiana malagasy. Zava-dehibe tokoa ny Madagasikara izany raha ny fanazavana nentin'ny capitaine de frégate Randriana Tenenina Jean Edmond, tale général ny Serfim izay ivitoerana fanangonam-baovao amin'ny fampandriana fahalemana an-dranomasina ao anatin'ny vondrony ranomasimbe Indiana. Ny resaka filaminana an-dranomasina moa zany na ny sécurité sûreté maritime dia zava-dehibe eo amin'ny Madagasikara satria Madagasikara aloha voalohany indrindra dia nosy ary ny faritra-dranomasina malagasy zany dia telo avoeny faritra tanety. Io faritra-dranomasina gasy io zany dia misy ataontsika hoe le otrikarenan dranomasina, ny otrikareana velona sy ny arena kibon'ny tany an-dranomasina. Ka mba ahafahana mitrandraka n'ireny le otrikarena reny zany dia tsy maintsy mila filaminana an-dranomasina, ka izay indrindra zany no ilahantsika ny antsoina hoe sécurité sûreté maritime zany ary mbola manampy anazy koa moa zany ny resaka fiarovana na ny défense maritime zany. Raha tsy aivina tokoa dia anisany anjadin'ny alatra arena voajanahary i Madagasikara eny amin'ny faritra-dranomasina misy azy. Alatra izay miseho matetika amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna na koa amin'ny alalan'ny fanondranana antsokosoko arena voajanahary avy etỳ an-tanety ary ahodrana ny velany amin'ny alalan'ny fikirakirana amin'ny sambo.